Salamatsika jiaby. Miarahaba-tsika tokony andray mpitaisan-jokazy eny afontany eny an-tena. Ianareo chef d'antenne, ianareo chef de zone tsirairay sy ny vice zay manatrika etona. Zao zavatra izao dia natao antsika manaraka zany tsika ambany miresaka alohany anohizana ny hetsika zay ataotsika. Ny hetsika zay ataotsika fa hainareo ngambany fametrahana atao sa tsy atao? Ataotsika mafimafy reny autorité-tsika reo. Atao sa tsy atao? Mazava zay. Zotsika no falifaly. Ny falifaly rehefa naharo zavatra tsara. Zao zavatra zao fangatana avy aminareo. Isan'andro nareo manontany hoe député oviana foana izy ity. Député oviana foana izy ity. Rehefa feonareo, feon'ny vahoaka ny Mahajanga satria nofidinareo ny solombavambaoakanareo. Ary tsy fifidianana vandivandy fa tena fifidianana madio. Ary mbola tsy nisy teto tamin'ny Mahajanga. Zany nahazo 47% zany mbola tsy nisy. Zay nangalana forcena natao 44% mba hanafahana nampandany candidat mpanjakana zay tsy nifiditsika dito. 3e place lasa 2e place forcé na enatsika. Raha ohatra ka mametraka sambady atrehiny mivoaka ny Mahajanga ny député zay fidina eo. Tsy zay? Fa mampalahelo androany, mampalahelo iaho satria raha nanerana ny Madagasikara misy olo-mavambahoaka rehetrarehetra nametraka sambady tsisy problème. Misafidy ireo fotoana anaovandreo azy. Misafidy ireo toerana anaovandreo azy. Tsisy problème. Manerana ny Madagasikara io. Fa natsiketo lasa misy problème. Marina ve fa afaka amin'ny Kristian problème Madagasikara? Tsy afaka amin'ny Kristian problème Madagasikara. Fa fantrana, jaly, tsy fandriam-pahalemana, mosary, zany rehetrarehetra zany problème Madagasikara tsy voa. Fa androany lasa nahagaga fa ny mpitondra koa no manenjika mpanohitra. Nefa anaty zay, tsika tsy ampianarina manjery eto, sady tsy mahazo télé, tsy mahazo radio, ka tokony fasikian'olo nefa andro. Miresaka ao télé-ndreo mandainga afakandro. Ka olo mandainga eo ny tokony fasikian'olo Mahajanga eto. Fa tokony avelandreo mahazo malalaka tsara manao ny fanolorana ny samboady io. Lazainga fa namitaka ny vahoakany amorona afaka amin'ny Kristian. Ka olo mpamitaka zany nefa sikam-bahoaka koa bakeo. Tokony avelandreo malalaka hanao azy fametrahany samboady zay. Ka dikany mavozo reo. Matahotra reo. Izy moa matahotra atsika io? Ny fitondrana matahotra atsika. Reo mpitondra eto reo reo fa kolonitsika. Tsy hoe matahotra foana fa kolonitsika. Bakeo tsika betinoarandreo. Olo raiky mikontra amin'ny afakandro raiky tsy maresy azy. Ministre roy, sénateur roy, député raiky, ireo koa gouverneur, eo bentanana miforitsy karanty reo iaby. Satria tsy madio. Raha olo maro nareo, olona mahitsy reo, ino moa tokony atao reo afakandro? Fa natao reo fomba rehetra natao nampitahorona, ngadraina. Tsy matovono ifoana. Ngadraindreo fa milalao sentiment ny vahoaka ny Mahajanga ny tenako izy reo. Mody miabo. Maraina teo. Za tena tosena hita publication gouverneur hoe amin'ny dimy maraina olo tokony manao sola izy magnetsika ny afakandro. Hambarany fa hoe rehefa zaho miaraka amin'ny filohantsika reo manao ny maboto izy.
Ary izy koa olo maboto ny ohatrany maboto jiaby. Mampalahelo raha ohatra ka ny olona mitondra ratsy fitondrantena ohatran'izany satria na tianao na tsy tianao zany président Marc Ravalomanana zany ex-président ary na vita lavitra ny ohatrany Andry Rajoelina. Na tianao na tsy tianao zany président Rajoelina mampianana zany ex-président de la République na vita be koa ny ohatrany Andry Rajoelina. Ity président zay misy antsika ty ratsy tongotra indrindra amin'ireo filoham-pirenena zay mitondratsika ty. Zany no problemtsika fa tsy fanenjika. Rehefa zavatra ataonay zany tsy maintsy misy problème. Mba fantatrareo moa fa io lalana nataontsika ambonina io fa sainonosakanandreo efa nanajamina verbaly fa io moa samy manana stratégie raha niangina nandritra fotoana maro zay tsy hoe matahotra andreo na nahazo menasy na nahazo vola fa ndraindray rehefa miady ianao ny fiamoranao tsy midika fa atahoranao fa fiomanana ahafahana miroso manamitra ny adversaire-nao. Mitovy amin'ity zavatra ataontsika ty nosakanandreo io fanaovana lalana poto mainty io firotaona nisy solomba mamoaka teto tsy nisy nanamboatra ny lalana io vahoaka foana nitonga faisana ny klasendreo na sitrindreo ny fangatahatsika alalana nanao ny lalana io iena vitan'izany io meratsika toratorana io fa tsy sakindreo manakana an'izay satria anamantsika lehibe zay ary tsy ho namelatsika koa izy raha mehameha nanao an'izay fa tsy nataondreo. Le olana dia zao ny olona manao mety ny fijoko atsika eto io problème-ndreo satria zatrareo zany aty zay mifanotsikombakomba ny olona mitondra ny fitanànatsika ty. Rehefa manao ny adalany député arovany anankiray, manao adalany gouverneur arovany anankiray, mifampiaro amin'ny adalana nefa tsy miteraka vokasoantsika vahoaka zay zavatra zay. Ohatra amin'izany raha antsika ny anataka ny autorisation ty nanara-dalàna nefa tsy amena no ny antony zay azaveko aminareo tsy hitany préfecture ve bazary ambony lalana ataon'ny nano ty tanàna teto, tsy hitany be ny tanàna ve ireo bazary ambony trottoir ataon'ny député namana eto, io tenany basket nataonao mpivoan-dalana manjara so io ve fampianarana mety amitsika miresaka zao projet sy azy ny député zamba tsy tena mitovy valera fa tsy mitovy anareo vahoaka mahay an'izay tenany basket nataony ambony trottoir koa eo dia manjeresy sport zaty am'tany hoe misy olombelo sasany moa besondoany amin'ny faladiany any fa tsy minoany aty satria tsy possible mihitsy raha olona misaina amin'ity tanàn-dehibe ohatrany mahajanga ty tsy tokony amin'ny lalana no anaovanao tenany basket maka toerana malalaka betsaka eto tapitanana mahajanga dia ohatran'izay zavatra misy eto tsisy miteny reo zay le lazay koa mifampiaro amin'ny adalana izy moa mananao an'io melatsika tsisy raha nataony na raiky mialokaloka amin'ny asa vitany travaux publics reo lalana vita amitsika reo ferana no ina projet fera io na volana tokana ho an'ny fikojakojana ny lalana tena tsisy paratana ny ariary ny commune urbaine Majanga nefa ny communication alefa hoe miasa ny bentanàna mbola chance nataona ray na vita zavatra fa député tsy navita na ny zavatra anankiray fa maninona mavandy fa maninona mandaika menatra am'izay aloha rehefa tonga teto ministre adinreo fa zao nanavatra ministre io tamin'ny assemblée nationale hoe mandehana Mahajanga anao monsieur le ministre fa koba lalana aminay eo ratsy dia namany ministre hoe zao tonga any ka rehefa tonga eto moa zany ministre zao tsy ho avy avy ao satria misy ny tsara ny ankabetsahany ratsy zay asy misy olo-bavam-bahoaka zay tavela e gouverneur bolongambato nataony tamity bolongambato bakao nasiany silisily nasiany silisily
io bolongam-bato zany tsika vaoka majanga. Io bolongam-bato tsika vaokany majanga bakao fatoranao silosilo. Satria bolongam-bato tsy miteny bakao mbola fatoranao silosilo. Fanadalao io misy olo te hanidina ambony, misy mitazona vandy zany. Na io tsy natao sary olo. Lera nanao omby izy, hay nanao sary omby. Fa lafa na olombelona atao bolongam-bato. Io fa nafodin'ireo io fa nifolahintsika fahena. Rehefa zavatra boka tsy mety mamy koa. Raha fa mamy eo nasereo tantely, nivadiky boka ke manakory mahamamy an'io koa. Tsy possible intsony raha ny zavatra henantsika zao hamerina ny fitiavan'ny vahoaka malagasy amin'ity fotoana ity. Tsy possible zany. Anatin'ny firotaona anao nicoloniser firenena ray manontolo. Tsy sokamiteny, tsy misy asa. Tany tsy manifahalemana. Laingana nompo premier mandat ao jusqu'anao hiala foana fitondrana mavandy. Anareo nahita 5 mégawatt. Aiza panneau parc solaire natao amintsika? Aiza regny panneau solaire regny? Navory ny vahoaka vitsivitsy teto miaraka amin'ny mpiasa-panjakana tifirinao sary. Modina sena station vandivandy teo amaraina lefa nanosy be. Manompo farany ambony andreo jusqu'à vandy mavandy aby. Tsisy. Mahita rano areo izy ao? Mbola misy olo masaky hoe merci président. Olo salama saina tsy manao an'izao. Olona salama tsy manao merci président amin'ny raha namen'olo anao vandy bakao nalefanao place hafa merci président. Ka zay na avy nameny resaka io misy karazan'olombelo amin'ny tombony any na faladiany any moa misy cerveau-ny. Ampiasaiko zay terme zay satria tsy fotoanan'ny fisolelahana zao fa fotoanan'ny fampiravan-tsaina. Ampototsika. Ino antony tsy nanoerandreo tsy nanekendreo ny fangatatsika. Efa herinandro mialoha no nangataka autorisation tsika. Nangataina autorisation io tsy misy valiny aloha. Mifampiresaka amin'ny telefony tsisy problème fao jereko. Ny resaka fasafasy jerentsika vory zay rapitso fa tsisy problème. Lehilahy samby mifampiresaka tsy tokony mavana. Satria droany sy olo-mavambahoaka zany fametrahana samboady zany tsy manifestation fa cérémonie fety. Ka fety tsy miteraka korotana fa fety miteraka fahalavoavoana. Ny lamina tsisy problème. Invitation fa zoraitsika. Ny mpitantana rehetrarehetra ny ray aman-dreny ara-draza na ara-panahy fa samy nahazo invitation jiaby. Ny mpiasa-panjakana fa nahazo. Nambarandreo tongafatsika mivory ny OMC androa zomana rainy. Laka misy maraina azafady. Amin'ny fomba karakory moa androany zoma sabotsy zavaratao-tsika 24 heures zany zay volazainareo hoe tsy afaka manomenareo ny toerana io tsy afaka manomenareo alalana zay anao anio fametrahana samboady io fa satria sadeke ho avy eto. Zany hoe somaroko mandeha any zao sadeke tsy ho avy. Sobaia mandeha mitsinjao tsy ho avy eto sadeke. Kermesy mandeha parcours Madagasikara sadeke tsy ho avy eto. Fa androany tsika metraka samboady hitany sadeke tsy mety amin'ny sadeke. Zay le ara-tsy-panahy. Zay motif raiky voalohany. Motif faharoy ary tsy ameny be ny tanàna io devantirany io ary hôtel de ville io fanambarany ary président de la république foana mahazo mampiasany io. Ka zaho mieritreritra mety motorana io tao fa nanao sonia foana satria olo salama tsy manao zavatra ohatran'izany satria fa firy nandalo taona izy ary nametrahana teo izy nga président de la république. Hitatsika hiasy teo, hitatsika regny mpitsabo regny ho azo koa zao misy événement maro avy amintsika eto tsy maintsy mipiasa ny hôtel de ville fa antsika moa zany hoe mifampiandry foana. Ho avy koa tombola eo ka président zany manao tombola eto président manao tombola fa maro antsezany izy manao tombola fa amintsika ty matetiky tsy manao azy izy. Ka tiako tenenina zany motif tsy maharesy lahatra zay
mbola feno fankahalana hoe tsy azo ampiasaina ty fa resaka inona moa ty cérémonie présidentielle ihany no azo atao. Zay ny faharoa. Ny fahatelo, ary nambanan'ireo misy reo mpiasa-panjakana manao sport amintsika eto. Ka niparako andreo, ino moa idirana afaka hanao sport atao mpiasa-panjakana? Reo amin'ny kianjan'ireo any, zahay mikianjana eto. Ary ny vidinay teto, tsy ireo koa sport baka amin'ny fahafahafa reo fa baoka ny majanga. Fa tsy mitombona koa ne zay. Fa efatra farany nambanandreo, ary nareo tsy hanao manifestation fa tsy hanao fametrahana sambady fa hanao fanakoron-tanana eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Mazava le rasera tanda io hoe hametraka sambady fety io. Ka noho izany nambanandreo tsy afaka ametraka mpitandro filaminana io zay ampy anareo. Rehefa tsy ampy anay nareo ilana miaraka amin'ny fanomisy anareo fa vitanay misécuriser ny tanàna ty mihitsy fa tsy toerana io foana. Raha tsisy an'ireo mpitandro filaminana sy ny karazany tsika leo tsika mampandany tany io. Amonareo ny député moa ahitako azy misy Jamala miboaka Mporo na misy Ratsy Manjara Mporo. Amonareo ny député asanareo rehefa tsy vitanareo ahitako azy misy amby amin'ny région Mboeny mety angalan'ny dahalo miboaka amin'ny frontière satria nareo tsy miasa amin'ny fomadio. Raha miasa amin'ny fomadio nareo zany zany mpitandro filaminana zany na anafoana dahalo amin'ny filaminantsika ty eto. Tsy vitanareo zany. Fa ny olo manao raha mety, iny no samborin'ireo, fatoran'ireo, ampitahorin'ireo, fa asan'ireo tsy voafin'ireo. Zay zavatra zay antony efatra zay zany ono tsy hanomezan'ireo antsika hametraka sambady. Mampalahelo zay raha zay. Satria matoa tsika eto hoe fankahay, tsy niraisin'ireo tamin'ny voalohany fanapakevitra eo, azo atao le izy. Matoa tsika ny sakanareo dernier minute, fa reo mantsimbonareo zany nanao ny fomba io. Tsy afaka andreo. Reo zany nanome baiko ny mpiasa-panjakana rehetra asanonareo. Satria na zay resy koa reo megnatra. Sasany tsy mahasaky mijery maso. Préfet iny mivadibady eo tsy hitany raha ataony. Satria olobe lafa mavandy io hainao. Satria raha ny anarany hafa, raha ataony hafa. Ka jusqu'ouvina tsika zany cadre eto amin'ny firenena ty. Mety ankadalay ny mpanao politika. Ny lalàna hafa, ny caprice ny mpanao politika hafa, zay mifanohitra amin'ny lalàna nefa ampiary ny mpiasa-panjakana ambony. Tsy mety zay. Raha navitra ny firenenantsika ty. Isika zao dia mila mahitsy ary mila marina. Fa rehefa lalàna io tsy voaza, dia tsy maintsy mivaralila zany miampy an'izay. Zay zany no tiako anentanako ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra, ny cadre malagasy rehetrarehetra, oka ny fampifanibazimana ny hasin'ny firenena. Ny firenena mihitsy fa tsisy hasiny. Satria miaina ao anaty tsy fanaran-dalàna. Ka amintsika moa zany resaka sambady ny resaka eto dia hataontsika io raha pitso. Satria efa nisy ny antso nataontsika melo manjery amin'inona mihitsy am-Facebook ary misy koa ny biblioteka nataontsika mifotany eny arosontsika io fa tsy fetiny Stadek. Arosontsika io fa tsy fetiny AGF. Arosontsika io tsy tanàna be ny tanàna no nanaovantsika io. Toerana no tazomin'ny be ny tanàna raha azy. Fa ny lalabe dia anjaran'ny fanjakana dikan'izany préfecture. Tsy io zavatra nataon'ny be ny tanàna io tsy ara-dalàna. Satria efa nisy nanao taloha teo tsy voarara ary mbola nisy koa ny afara. Ary tsy nisy note mazava manambara fa hoe tsy azo ampiasaina io place io. Dia zay zany mahakasika an'iny ka raha pitso zany tsika mitona an'ireo namatsika rehetrarehetra reo any amin'ny fokontany miainga avy eto tsika mizotra amin'izay toerana zay. Mbola iantso an'ny préfet rehefa avy eo ovainao décision-nao fa mangala baraka. Satria Madagasikara sy ny vavam-bahoaka dia tsy mangataka an'io toerana io fa mampandeha fotsiny hoe zahay ametraka sambady amin'ny data ohatran'izao, amin'ny toerana ohatran'izao, tapitra ny débat satria député fanjakana. Fa tsy afaka andro mpanao vovo. Raha mbola afaka andro mpanao vovo, oui, niandro décision reo. Fa afaka andro fa misy tampon mena eo. Fa
Thomas tsy mifanaja zany ny samy mpitondra eto. Ben tanàna tsy mandidy député. Au contraire, député magnaramaso ben tanàna. Ben tanàna tanàna mazanga fa député de Madagascar. Tsy mitovy ny hiérarchie. Zay zavatra mila hainao. Ary na samy fomba koa misy voalohany misy faharoy. Rehefa baka tsy lany ny olona ny tokony mba mahay mipetraka. Zay raha tena marina, raha olo tena manana fomba toetra mahay an'izay. Tsika neky tsisy artiste, ino no korontana ataotsika? Nafarany artiste zany tsy nalaitsika. Eto ane misy artiste vonsotra ry Nilsen, ry député Nina koa mety alaitsika eo izy zay midika fa olona salama, olon-dehibe, olona manan-tsaina no dia hiatrika ny zavatra io eo amin'ny cérémonial zay vita raha farafaelany adinroa olo jiaby minuty. Tsisy olona dia petraka eo dia inona zavatra sipaitsika eo iny. Tsisy. Ary tsisy nanao an'izany matoa nareo nametraka fitokisana ny fidy ahy fitiavanareo zay. Fa nareo tsy nandeha nifidy maboaka. Besaka ne zahay teo fa safidy nivoaka majanga dia mity afakandro tony zay tsika zay manita ny dingotona. Tsy mahavita ny asa fa manita ny dingotona tsara hivoaka majanga. Fa zao kosa aloha tsy andeha menatra zao raha ohatra ka any amin'ny 17% ampiakarin'olo 23%. Zao menatra. Poedroetsika teo fa mbola mila miasa mafy tsika. Ka isora ro ray aman-drenitsika avy Antananarivo ho tonga aty reo. Tsisy miverin-dalana zao eo. Anareo sao dia gaga hoe so avy reo, avy reo. Ho avy reo anampelin-dalana antsika. Zay zavatra misy ampahafantarana antsika zay. Tsisy zavatra miova eo. Ity firenena tia mila pasiansy tsika. Mila fampingavaotsaitsika ary zay no isorako antsika eto majanga. Raha misy tanàna voalohany anisan'ny tonga saina dia tsika eto majanga. Amin'ny fomba ahoana moa tsika tsy manana media, tsy mahazo manao zavatra rehetra zao nefa le vahoaka mikomotsy mety manaraka ny vandin'ireo. Satria ny zavatra misy marina tsy mety hovainao. Izy moa afaka milaza fa hoe inona moa resaka ny gouvernement tany mararay. Hoe efa nampangosoiny tanàna ty mandroso dia tonga nareo dia nakorotaneta. Mba hay gouverneur moa atao hoe mandroso. Tsy manampina lavaka amin'ny lalana io atao hoe fandosoana. Io vola efa misy vola natokana, hetra natokana anaovana io lalana io nandritrany isan-taona. Nefa tanaty 6 ans tsy nisy. Voasamban'izao vao misy. Ary raha antsika koa tsy nahavita ny avy, io tsy nataon'ireo. Filo-taona moa reo teo. Fa presque 5 taona ilay gouverneur taona io tsy voatampina lalana io. Ireo député reo nefa teo, mera io nefa niaraka amin'ireo foana, fa io tsy namboarindreo lalana io. Dikan'izay niasa antsika. Ary raha tsy atahoranao tsika tsy manamboatra rano tsika reo. Anatin'ny 5 taona sa 1 taona reo teo, io gymnase io, 1 taona nefa zavatra tokony atao 2 ans, tsy vitan'ireo. Tokony vita tamin'ny mandat teo tsy vitan'ireo. Zao mandat vaovao zao tany vao vitan'ireo, nefa tokony fa zavatra hafa koa atao iny. Dikan'izany tsisy développement iny. Aiza trano mora, aiza cimenterie d'amboly io, tsisy raha. Asa tsy misy zay ampianatsika gouverneur natao hoe fandosoana gouverneur voalohany amin'ny fidiram-bolan'olo izy rehevanao azy. Miasa be le olo sa tsy miasa. Misy asa forona be mahajanga eto sa tsisy. Anatin'ny 1 taona nanomboka 2009 andro juin tonga aza diminareo teteza mita fa mandaa raiky. Rajonaro Makanda izy nametraka azy eo dia niala. Efa tsy mifakazo reo. Dia mandany voalohany mandany faharoa efa ho 4 mandany juin nasa raisy tonga ny mitsety. Ka développement iny sain'ny gouverneur. So dia izy mipetraka kely ambadibady koa be tanàna izy mivadika gouverneur na zay rehefa voky izy dia mandroso boaka Malagasy. Tsia. Ianao no mandroso satria zahay vokisanao bolongam-bato. Mametraka bolongan'omby ianao bakeo mametraka bolongam-bato malaza oatra mampandroso. Fatony avy eo baka amin'ny aéroport eo dia lokoanao dia lazainao fa io développement. Aza mety fadalain'olo tsika. Ny fampandrosoana tompo dia manomboka amin'ny kibonao. Rehefa mihinanao maraina atoandro hariva fa mandinika zavatra hafa ao zay.
satria manambola anao matonga vita amin'izay afaka mila gotenao, afaka manao ekonomia anao, afaka mividy zavatra tianao. Tanky mbola tsy misy zay tsy développement naran'izay. Fanadalà jiaby tsy hoe fizarana varona koveta, io natao hoe développement. Tsika zany andry amin'ny propagande reo baka koa zany dia mieritreritra hoe misy fampanasoana. Za matoky ohatrany nambarako anareo tsy tonga andreo ary zay mivavatsika. Raha ny fahatongavansaitsika zao amin'ny hadalàna ataonao fanesy amizao, normalement zany tsy todinao farany. Tsisy troisième mandat zany eo. Na eo ara fa tsy andrinay ilanao fa troisième mandat natainao. Raha mbola izy efa tsy atosany malagasy. Jereo ary natsika andeha moro eto fatahoranao, andehanao fety atahoranao, ka olona atao-zavahoaka mila hitorantsika koa eo. Tsy possible zany satria fitiavana io mamy, fa rehefa fitiavana io miala tsy zavatra rahatenaina tsoa eto. Somary lava zay resako zay fa hiditra amin'ny paikaditsika hoentitsika manatanteraka miaratsika eta aminareo re olotsika rehetrarehetra nivofotany eny vahoaka ny mahajanga rehetrarehetra etserinareo ho tonga natevin-dalanatsika. Azotsika atao fampiresaka amindreo androany ary mifanesy lahatra amindreo hoe avy alohanareo zahay hifety ary ny mpanao vakansy raha ohatra mila hifety miaraka aminay arahaba tsara fa tsy fanakomtanana ty sady reo koa hoe tehitan'ilay jobokoa. Io le député satria rehefa reo andeha majeka na reo mila mahita ny mera toratorana io na reo mila mahita n'ilay jobo. Ka zay sermony majekany zao raiky lehilahy mijoro raiky toratorana. Reo sermony iny babely ziskizimaty io tsy maintsy magnarana. Ary raha tsy mahay mbola soratan'olo amin'ny Korana io. Zay zany fandehan'iny tsetsetany sy ary tena sabonika fa mafy loatra tsy fitiavanao antsika. Mafy io ary tsy asitriky indreo nefa za tsisy problème amindreo. Misy cérémonie matetika re zay fakahita. Reo motsomotso, zao ravoravo. Satria za tsy manao lolony maboto. Ary za tsy mahefa miavy amindreo zany. Na falokara koa reo tsy avy amindreo. Avelao ny feom-bahoaka io manesika andreo. Fa sazy zany mahazo andreo. Satria tsisy olo mino andreo koa. Tsisy olona matoky andreo. Zany loana maboto zany tsy grady. Ho an'izay mpanao an'izay ny afarany maboto, rehefa manao loany maboto, io tsy maintsy prison. Tsy maintsy zay. Fa tsisy tsaratsara mifanaja, tsika tsy voatery hifankatia. Fa au moins mifanaja ny olona. Rehefa nivoaka ny mahajanga mangataka metrana sampaty ny député reo dia tokony zay na zay. Fa tsy mety hoe reo manao, reo ne nanao hoe dynamisation hoe manodidina tamin'ny andron'ny 26 juin. Tsika misaona tsika satria ny sambo very tamintsika teto. Reo miravoravo nanao hoe dynamisation. Nefa malgré le olona zay tompon'le sambo namandreo. Tsy raha ino nandihy tsara reo. Nefa io namandreo irakiraky andreo ampanaovindreo zay raha tiandreo ampanaovindreo azy nefa reo manao fety manao dynamisation nanao carnaval tsy sakanany préfecture. Za matoky tsisy fangatahana iny raha mare zao ka ampanygomaro malaka abokandreo tsisy io fa nantsika zany manao zavatra ara-dalàna tsika iaranyzao ka afatra omeko andreo responsable reo ao ka ifanajatsika fa samy mipetraka eto mahajanga. Io raha joeleo ny amaray andeha ary lefa teto io le rehefa mifoatsika io milefa iny fa mitangentsika mbola tsy mifoa izy no manao sary be feo fa fotoana ny vahoaka be feo milefa io na lamba ny adininy aby mandeha matokisanareo tsy possible atsika amizao hipetraka manompo zao fotoana fifoazantsika ary tsy janona sombambokanareo hitaky fialany io rangahy io fa mamorery atsika boka malagasy. Jereo zao izy eo misy halatra bevava mandalo amin'ny resaka avion 777. Rehefa nisy satria zanakindreo mpidirina anatin'ny raha-panjakana hitatsika mandeha mitsena vahiny, mangala sary miaraka amin'ny vahiny, manao négociation miaraka amin'ny vahiny Madagasikara andafy. Nisy nilaza zany zanaky ny filoham-pirenena tafiditra anatiny ao
kombaka reniny avy any hoe zanako tsy manao an'izany. Anao koa fa avokako. Normalement tokony samborinao zazareo atao ankety. Fa magnino zaza malagasy jiaby izay manao raha tsy mety atao ankety. Izay tsy tianao moronanao dossier samborinao. Fa magnino ma raha ohatra zanakanao atao ankety izy koa mampiayary ny zavatra misy. Fa fambaraka no misy amintsika amin'izao fotoana izao satria nanotafady ny fanjakana malagasy amin'io corruption au niveau io izay lazaiko fa haute trahison amin'ny firenena malagasy fanaovana io. Tokony atao ankety ireo zanaky ny reo. Izay olona vao tafiditra amin'ny zavatra tokony atao ankety fa zany akory tsy midika meloka rehefa atao ankety. Fa tsy rehefa olon-kafa manao zavatra ataonareo ankety. Fa rehefa zanakinareo nodorovinareo fa hoe manao sady mampalahelo anareo sady ankisy rano nareo milaza fa tsy natao ankety mbola tsy nandeha mila afantaranareo fa hoe zanakinareo tsy nanao ny zavatra. Ampelao hivoaka ny mangarahara mahakasika an'io. Io a corruption izay mangala-baraka antsika amin'izao fotoana izao ary taolana tsy afakinao satria tsy possible zany resaka aviation zany no mandehandeha ho azy. Zany zavatra corruption au niveau tsy maintsy mahalala ny premier ministre, tsy maintsy mahalala ny président de la république. Tsy possible zany. Tsy possible misy zavatra hoe tsy mandalo amin'ireo zany. Na anao mandeha mividy fiara aza hainao. Vao mainka anao mividy avion tsy hainao. Bisikilety hainao. Firy bisikilety nandeha manjangady, firy ny lafo, firy ny tsy lafo, hainao zany. Vao mainka avion miditra ny firenena ty tsy hainao, tsy hitanao. Fa miala pary eo androany fa reo tsy maintsy voasarimotra anatiny ao rehefa mandia ny fanatediana. Inoana zany? Manao sary mamorona raha jiaby eo reo amin'izay dinitsika. Ino moa raha foronireo izy eo modiny samborinireo? Ematy premier ministre taloha Sonandrasana Olivier. Zao koa reo zany mody arreteneo tsika tsy afaka manao tia amin'izay malaza any Madagasikara adinitsika io avion io tsy adinonay. Abonareo zay olona angalatra an'io ministre fa nisorondreo samborinareo ministre io. Tsy possible ministre io nahitena azao raiky foana nanao an'io. Anao mahia. Anao nandena mpiverimoro amin'ny asa io tsy manalehibenao anao. Manalehibenao anao. Io tsy aferany resaka vary fakonay fa avion dikan'izay au courant le supérieur ary président Ravalomanana fanteny amin'ny maha-firenena akaiteo zany ilazako aminareo tsy possible raha zaho tao toerako tsy mahalala ny zavatra io. Dikan'izay manahaka zany reo fa hafa baraka satria ny Amerikanina tsy sangisangy amin'ireo. Ny Amerikanina tsy sangisangy amin'ireo satria firenena tsy mila koveta. Firenena tsy mila varilo. Tsy maintsy mandeha fanadedena mahakasika. Fa ny zavatra atahorako dia zao. So dia adalandreo amin'ny avion oa andeha angalandreo toerana misy volamenatsika, andeha angalandreo toerana misy fasimaintytsika satria reo tsy te higadra dia leo avidindreo zany atakandreo hadalandreo zany teorena fa voaka malagasy sanikan'izany. Tsy andreo irery ty firenena ty fa antsika rehetrarehetra zao ka misarodintsika miaraka atsika mitaky ny zotsika amin'ity firenenatsika ty. Ary tsy maneky hanimbana ty firenena tia satria rehefa simba tia simba koa ny taranaka mamparatsika. Reo fa vazaha, reo fa maro nazo tao tamin'ny firenena ty. Reo tsy hipetraky namatsika eto ary tsy sakindreo zany. Tsy aneky an'izany koa tsika hoe nareo baka nangalatra hipetraky eto tsy maintsy poritsika reo. Ilefa reo ambaray ka mila mahay miaina tsika. Indrindra fa ianareo zay mitondra reo mila mahay miaina ary mila mahay manajatena, mila mahay profil ba fa ny voaka malagasy fa romotra amin'izao. Romotra ny voaka malagasy ka sao lahy io katranipatra raitso ny vava. Mila tandremana ny fihetsika atao, mila tandremana ny teny atao tena voaka ny vava io. Fa sao dia hiara-lalana. Zaho anareo mitady fitomina fa ianareo no tokony rotony amin'ny etsaketraka atao satria efa tsy mety intsonya ny fanekeny malagasy anareo, tsy mety intsony ny fitoranareo ny firenena tia fa tsy tokony atao intsony ny metraketraka amin'izao. Zay namana ny afaka amin'ireo zay tontolo namana miaraka amin'ity fitorana ty. Kalma fa ny voaka malagasy efa tsy mahatra intsony ny fitoranareo amin'ny firenena ty. Zay angamba no afaka farany anarako anareo. Rapitso ny fotoanatsika. Rapitso ny fotoanatsika rehetrarehetra. Ho zay manaraka eto miainga aveto ambalavato ary manao lamba fotsy aby tsika. Rehefa tsy anao mainty
manao fotsy. Sady misaona atsika no tsy andeha hiady koa. Zay e? Zay fa tsy